Afelatsika eo tanteraka ny taranja baolina lavalava fa ifatika eo amin'ny taranja baolina kitra ndretsika mbola mitana sainy maro lay resaka mahakasika ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra. Tamin'ny herinandro irany izy dia niona tamin'ny mpanao gazety ary dia niezaka nanazava ny zava-misy marina manodidina ity resaka mandeha etsy hero ity. Nambarany moa fa dia tokony hijery sy akaiky ny zava-nisy ary tokony hitady profo marina ireo rehetra izay mamoaka ireny karazana vaovao ireny mazava ho azy moa fa dia nanda ny fisian'izay toe-javatra iampagnana izay ny filohan'ny fédération amady nandritra izay fiainana tamin'ny mpanao gazety izay. Niteraka resabe teto amintsika tatoato ny namoahana tamin'ny Haino Manjery tamin'ny gazety ny voalaza fa trangana kolokolo amin'ny fandraisan'ny Qatar ny mondial amin'ny taona 2024 voatonona matetika tamin'izany anaran'ny filohan'ny fédération malagasy ny taranja baolina kitra ity. Manoloana izay resaka nandeha izay dia nitondra fanazavana tamin'ny mpanao gazety izy ny alarobia lasa teo. Nambarany tamin'izany fa tsy mpifidy ny tenany ka tsy afaka niditra tamin'ny andraisan'ny Qatar na tsy izany fifaninana izany. Mbola nanampy ihany koa ny filoha Amady fa tsy nisy olona niresaka taminy sy nanome tolotra azy mahakasika io resaka io ary farany dia nanamafy izy fa tsy nandray na inona na inona. Resaka io za tsy mpifidy de tsy misy ny olona raiky aza contacté anakay avany votiny Qatar de tsy misy ny proposé zaka tamiko 4 tsy nanday ninina tam'izany point ngaba iny alani. Deuxième point resaka mainy zay afaka zay andakitra ny mpanao gazety zany nidirany a Wikileaks de hitanareo aza maka sombiny zavatra anankiray fotsiny mavoaka andratsina olo fa tsy azo atao zay fa jereo ny communication ary olo tsy mikasika ny votiny Qatar olo nanao communication io Nasratai Najib assistant président confédération asiatique de football zay misy communication za dia lazaiko aminareo hatram'izay miara-miasa amin'ny confédération africaine de football, Union européenne de football association ary confédération asiatique. Nous voulons président nous offrons zao mbola namako ihany ilay koa ary zay moa davantage satria arabo lehilahy ndraiky am'izao fotoana izao io koa boka bara zay dia ngamba dia zay samy silamo mifankatia manaky dia manareo zao tsara zay isi prince Al Khalifa satria vice président comité de discipline du FIFA izy ka alay tsara iny dia zereo famazava ny communication nany donc tsy dirako koa iny fa farany eo zao dia mba ampiditra kasiketiko le mapy ataotsika hoe ministre anakainona président fédération ministre ao anatin'ny république misaotra le mpanao gazety mihitsy azy nangataka ny idirany Bianco mombanahy ary za tsy nandositra zava zany nandeha tamin'ny Bianco voalohany maly za tany nanao dépôny anisan'ireo ministre fa nidéposé ny déclaration de patrimoine dia fandraisaka kely koa ny momba ny aparté tamin'ny DG Bianco ary maniraka anareo koa zay mahainao investigation ampionareo Bianco nareo zay ty ampigadra anakay reny ampionareo Bianco amizay atotonareo azy hoe ty le izy raha suitanareo koa Bianco amizay mazava tsara iny tsisy problème fa za dia misaotra andreo mpanao gazety nanao andreo tsasatsasany moa fa ino moa volamifona amin'olo hoe aza globalisé nao ataova rapport na raha manava la part des choses za tsy attaqué mpanao gazety rehetra eto Antananarivo zany vitsy anisany attaqué anahy indray. Marina fa tonga nanotrina any Amady tamin'ity fotoana ity ireo filohan'ny ligue rehetra ny solotena azy ireo tamin'izany ny filohan'ny ligue ny Mansatra ambony Ilarion Arson nambarany fa manameloka ny fanosorapotaka ny filohan'ny FMF izy ireo. Eto dia narotra misy mialasiny raha somary ataoko lavalava ny fitenenana satria maray izahay tantana baolina kitra
na any amin'ny club vokatry ny fanenjena mety fanenjena sisy fanadidina ho ia ataon'ny mpanenjiky fa io moa ny avo zy alanrivoky ka ny lay sotry so de tafahoatra loatra ny fanenjena ny filohan'ny fédération malagasy de football fantatray fa sisy ny résultat zay tapatabaina agny amandery sasasasa fantatray zany rehefa tsy ny filohan'ny fédération rety tsy mampandeha zany ny antony de sotry raha tsy miara-miasa ny fanjakana sy ny mpitantana sport raha tsy resaky football rety ny sport sisy zavatra androso eto satria io arakaraky ny toezany firenena arakaraky ny toezany vanim-taona iainan'ny firenena ny afana mamparoso